Miarabantsika rehetra ny tokantrano ndray tompokolasy tompoko vavy manaraka ny fahitalavitra TV Plus Madagasikara tonga soa ato anatin'ny fahaplaram-baovao manasanao ihany koa manaraka izany hatramin'ny farany miarabana koa gracia Andrea tsy toerina miarabanao rô miaramanana miarabantsika ny tokantrano ihany koa manaraka ny fahaplaram-baovao amin'izao alina izao. Lohatenim-baovao tapany voalohany avy hatrany ary iamafy ny fikorontanany ny famatsiana herinaratra ho an'ireo faritra vatsiny ny tompamatsiana herinaratra ny Jirama etsy Anosato ranona ambarany teo ny Jirama aritra kokoa ny fahareta ny fahatapahana ary mety verimberina izany ho an'ny toerana fasany. Miororo noho ny tranga na labary ataony andian'olona narivo ny sakalina ireo tompotam-bary ao manodidina ny komina manaka vahiny andrefa ny Batondrazaka maherin'ny 300 taonina no vary vorobo tamin'ny orinasa mpandraraha ara-bary iray tao Ambalavato manaka vahiny andrefana tato anatin'ny herinandro. Izao koa isika dia hatramin'ny tapany faharoa amin'ireo lohatenim-baovao. Niovana nomboka androany ny fandaharam-potoana eny amin'ny anteny mirandoolona noho ny fahatongavany fandaharam-potoana avy amin'ny anteny miram-pirenena. Tolo-dalàna miisa 3 no lanina ny alarobia 4 Jona 2024 mandritra ny amin'ny fivoriana iarahan'ny lohana rehetra. Efa misy hatrany ny fihaonana eo amin'ireo ministera sy ambaratonga samihafa anomanana ny fihaonana tampony ny SADC ny volana aogositra ho avy izao. Hoentsitra ny fisafidianana ireo hôtely handray ireo vahiny ary mila manaraka ny fenitra takiana ao amin'ny raisam-pirenena izany raha ny fanazavana trany. Izao koa isika dia hatramin'ny tapany voaloha iamafy ny fikorontanana ny famatsiana herinaratra ho an'ireo faritra vatsiny tompamatsiana herinaratra ny Jirama etsy Anosato raha nambarany teo anivon'ny Jirama aritra kokoa ny fahareta ny fahatapahana ary mety verimberina izany ho an'ny toerana sasany. Aritra eo amin'ny 5 andro ny fimpitona isin'ny fikorontanana raha ny fanazavana ny fahasimban'ny vatam-panova herinaratra ny Anosato izay ilaina asa fanamboarana goavana no fototry ny olana mbola mitohy hatrany kosa ny vatam-panjiro mifandimby ho an'ny tambazotra iraisana Antananarivo hatramin'izao no ny tsy fampiny ny famokarana herinaratra ao an-dekaleka ho ny Jirama Mamitina Andrembololona omengarana evizaona no mitaritra antsika ny andro indiny izay. Mihoatra ny adiny 2 fepitona fahatapahany herinaratra mihodina isan'andro apetraky ny Jirama no ampiarina amin'ireo faritra vatsiny tompamatsiana herinaratra eto Anosato. Voafetra noho izany herinaratra mivoaka eto an-toerana ka tsy maintsy mampiena ny herinaratra afaka tsinjaraina ho an'ireo faritra voakasika. Mihoatra amin'ny mahazatra ny mpanjifa ny fahatapahana izay mety hiverimberina amin'ny faritra sasany raha ny fanazavana. Voatery esorina tanteraka matsy ilay vatam-panova herinaratra noho ny fahasimbana hita. Raha ny vinavina napetraka 5 andro ny fepitona namboarany io vatam-panova herinaratra io. Simba izy io nanomboka tamin'ny sabotsy teo ary tsy maintsy hoentina eny ambodivona ho amboarina androany alina. Eo anatrehan'izay dia misy fikorontanana maromaro amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo ary mety misy fahatapahana miverina na mifandimby na maharitra amin'ny toerana maromaro. Ny voakasika izany dia Itaosy Arivony Mamo sy ny faritra Andohatapenaka Talatamaty sy hatrany Ambohimanarina iny zany Ambodimita sy ny sisa rehetra iny. Eo anatrehan'izany dia efa miezaka izahay eto anivon'ny orinasa Jirama miasa andro manalina hanatanteraka ny fanamboarana. Mety haritra eo amin'ny 15 andro eo izany fanamboarana izany. Etsy ankilany mbola hitohy hatrany fahatapahan-jiro mihodina ho an'ny tambazotra iraisana Antananarivo na ny RIA. Mbola miaina tsy fampiny ny vokatra herinaratra ny an-dekaleka noho ny fienan'ny ahavon'ny rano afaka ampiasaina. Fototry ny famokarana herinaratra ho an'Antananarivo mantsy ny tompam-pamokarana herinaratra azo avy amin'ny rano an-dekaleka. Miena ny rano ary tsy ampy ny vokatra hatreto. Antony fahatapahan-jiro mifandimby maharitra ora 2 isaky ny fanapahana io mba hahafana mampifanaraka ny famokarana misy raha ny fanazavana trany. Retsika tao anaty lohatenim-baovao teo ihany koa fa miorooro noho ny trangana labary ataony andian'olona narivo ny isan'alina ireo tompon'ny tambary ao manodidina komuna manaka vahiny andrefana Batondrazaka.
Mahery ny 300 taona no varovaroba tamin'ny orinasa mpanjara arabary iray tao Ambalavato manakambahiny andrefana tato anatin'ny enandro manomboka mandefa indray ny feo amin'izao fa idina amin'ireo tanimbary-n'olon-tsotra mandidina ireo mpangalabary napetraka ny OMC régionaly notariany préfet Ambatondrazaka ny Andro Masipokyn'olona ary nietsika ny komity loharano iara-iasa amin'ny mpitandro ny filaminana nakatina mandritra ny fotoana tsy voafetra ihany koa ny famarotam-bokatra ao manakambahiny andrefana. Fanazavana tateriny Santatra Diamondra miorana rindra TV+ Ambatondrazaka. Nataon'ireo andian'olona efa narivo fahazarana nanomboka ny herinandro lasiny isan-kalina ny fandrobana sy ny fakana vary manantompo efa voajinja sy voatonta eny an-tanimbary. Voalaza fa avy amin'ireo fokontany manodidina ny komina manakambahiny andrefana izy ireo mandrahona sy mitoraka mpitandro ny filaminana. Nandritry ny fionana natao tamin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo manana olana ara-tany ao anatin'ity komina manakambahiny andrefana ity izay heverina fa fototry ny olana dia fantatra ihany koa fa mpanararaotra mibetsaka amin'izao alabary izao. Tsy azo ekena ny tranga toy izao ny prefet Ambatondrazaka koa nisy ny fidinina ifotony tao Matsinjo fokontany iray izay nitrangana fitorana ireo mpitandro ny filaminana rehefa nanosika azy ireo hiala eny an-tanimbary. Nomena fampitandremana ireo mponina mba hanatsarana izao fomba ratsy izao ary nisy ny fepetra entitra izay noraisina. Ny anankiray voalohany nahetsika ireo Andro Masipokyn'olona zany miaraka amin'ireo komity loharano miaraka amin'ny mpitandro ny filaminana ho apetraka eto an-toerana anaramaso an'izay ary sambotra an'ireo mpanao ratsy miaraka nanaiky moa zany zava-dehibe dia izao nanaiky ireo fokon'olona ireo zany fa iara-iasa amin'ny mpitandro ny filaminana. Ny anankiray faharoa ho an'ireo mbola manana vary mbola hodinjaina sy izay mbola manana tonta indray kosa zany dia izao indray zany no apetraka manantona ny préfecture izy ireo hatramin'ny azoma ao avy dia misy fandaminana ao atao mikasika an'izay satria raha ohatra ka voajinja daholo ilay vary rehetrarehetra ao anatin'ny 100 hektara na 50 hektara sarotra ny rovana azy. Noho izany zany hifandamirana miaraka amin'ireo tompombary indray zany zao ny zavatra misy aty an-tanimbary ny hoe alefa tsikelikely ny fandinjana an'ilay vary hanamora ny sécurisation andreo mba mahatonga an'izy any anatin'ny vokatra zany. Natsahatra hatramin'ny fotoana tsy voafetra ihany koa ny famarotam-bokatra amin'ity commune manakambahiny andrefana ity. Ho an'ilay commune rurale rehetrarehetra izay misy an'ireo vary ireo zany indrindra fa ny commune rurale manakambahiny ouest dia tsy avela hivoaka aloha ny vary ao anatin'io ary hoajanona mihitsy aloha ny fividianana vary amin'ny commune io. Hijerena zany ho an'ilay vary izay very izay nisy nangalatra satria ny karazanam-bary samy manana ny azy aty amin'ny fambolena dia hitantsika eo izany nanao an'izay. Izany hoe hidina kely aloha zany commune io ialana amin'izay ary retratrarana ny mpanao ratsy. Efa nanomboka ny empotra ireo mpandroba vary ny alina teo. Nisy ireo voasambotra tamin'izao asa ratsy izao. Ho an'ny Tomasina kosa indray isika ny toy androany indray ny fandravana ireo trano sy fefy tsy ara-dalàna izay tafiditra amin'ny arabe ataon'ny komina ambonivohitra ny Tomasina tao amin'ny fokotany sy Antanamakony no nanana tanterahana izany androany maraina ahafahan'ireo fiara mamonjy vonina sy maka marary eny an-dalam-pasika rehefa misy loza no antony fanokafan-dalana tsy misy fanavakavahana ny trano ny fandravana trano sy ny fanakisana ny fefy mandritra ny fanokafana ny lalana raha ny fanazavana atrano fa manaraka ny lalana raha nambara ny ben'ny tanàna ny Tomasina ireo trano sy fefy tafiditra anaty rafitra an-tanan-dehibe dia tsy maintsy ho esorina avokoa raha ny fanazavana atrany tatery ny solon'irina Patrick Aimsa Judika TV+ Tomasina. Anjaran'ny fokotany 12-14 Antanamako miditra amin'ny tery mpivarotra poney indray nanombony commune ambony vohitra ny Tomasina fanokafan-dalana tao Antanamako androany talata 20 ny volana Mey. Teo ihany koa ny lalam-pasika miditra eo amin'ny tetezana Antanamako mivoaka amin'ny lycée français raha toa ka atao amin'ny fokotany 11-41 Andranomadio nisantarana ny fanokafan-dalana teto Tomasina ny fahaenina ny volana Mey lasa teo hampalalaka ny lalam-pasika eto Tomasina mba ahafahan'ny fiara mpamonjy voina sy mpitatitra marary miditra anaty ny lalam-pasika rehefa misy ny loza no antony fanokafan-dalana ataon'ny commune atao manera ny tanàny Tomasina ny fanokafan-dalana fa tsy eto Antanamako sy Andranomadio ihany hoy ny ben'ny tanàna. Tonga aketo isika satria anatanteraka ny fanokafan-dalana izay fitsinjovana ny be sy ny maro izay no antony atongavana aketo ka nataontsika ta Andranomadio
tsy hijanona zany ity fanokafan-dalagna ity araka ny fampanantenana zay nataoko raha tsy misokatra ny lalagna jiaby zay tafiditra ao anatin'ny plan d'urbanisme jiabijiaby magneragna ny tambatavy tsy ankanavaka io. Misaotra sady ny vahoaka ny Tanamakoa 12-14 manaiky ny fandaminana izay napetraka ny commune urbaine Toamasina. Tsy misy ny fanavakavahana amin'ny fandravana trano sy fanakisana fify mandritra ny fanokafan-dalana ataon'ny commune fa manaraka ny lalàna hoy hatrany ny ben'ny tanàna ny Toamasina ka ireo trano sy afefy tafiditra anatin'ny plan urbanisme dia tsy maintsy esorina avokoa. Tiako tsindrina zany fa ny ben'ny tanàna ny Toamasina zay tarivo dia tsy misy fanavakavahana kely aza fa kosa tsika dia manara-dalàna ary manaraka ny plan d'urbanisme izay voafaritra ny lalàna ihany koa. Ka raha ohatra ka misy lalan-kely izay tsy tafiditra ao anatin'ny plan d'urbanisme dia mazava ho azy zany fa dia mangataka fahazon-dalana manokana ireny olona regny. Samy hafa koa izy raha ohatra ka tany titré ny andany sy ny ankilany dia hafa ihany koa ny procédure zay arahana mikasika an'izay. Ka eto zany dia tsindriko mazava eto fa ny commune urbaine Toamasina dia tsy manavakavaka velively. Eniko ny taraigna jiaby misy bazary kely, misy alagna, misy tsy alagna dia ianareo ihany no hitsara atsoatsy fa fanambana petroko dia ny trottoir zay tokony andehanan'ny mpandeha tongotra dia aoka ho an'ny mpandeha tongotra. Manentana sahady ireo olona manana fefy sy trano zay tafiditra anatin'ny lalana hanakisaka sy andravy izany avy hatrany ben'ny tanàna ny Toamasina androany fa tsy miandry fandravana ataon'ny commune. Eo amin'ny tontolo politika tsy manana olana amin'ny androm-panjakana mpanatanteraka ny olona raha nambarany filohany androany. Milamina tsara ihany koa ny fifandraisana eo amin'ny samy olona raha nambarany tsy ampiova ny fifandraisana eo amin'izy ireo ihany koa ny resaka mandeha eny anivon'ny tambazotra serasera raha nambarany jeneraly Ravalomanana Richard nakasitraka ny filohan'ny androm-panjakana izay lasibatry ny fampiadiana amin'ny samy olona ao amin'ny tambazotra serasera ny olona Madagasikara Lalatina Rakotondrazafy Zorabalzona sy Ismail Andrianjafiniana mitatra antsika izay. Abetsaka ny resaka mandeha amin'ny tambazotra tserasera amin'ny fampiadiana filohan'ny Antenimierandolona sy ny filoha Andrajoelina ary ny fampiadiana loholona samy loholona tsy misy olana ny tenany sy ny filoham-pirenena ary milamina tsara ny fifandraisana eo amin'ny loholona hoy ny General Ravalomanana Richard androany. Zay atao amin'ny Antenimierandolona dia tsy misy olana mihitsy zay. Raha ohatra ka ny tena roanao zay fotsiny dia hoe tsy misy olana mihitsy zay atao amin'ny Antenimierandolona. Tsy misy olana mihitsy koa zahay amin'ny fanjakana mahefa. Tsy misy olana koa zay. Tsy zay atao amin'ny Antenimierandolona no anao zay angalana ny toeran'ny Prime Ministre Tsay Christian na angalana ny toeran'ny Flohany Rajoelina fa manampy an'izareo zay amin'ny Adidimasina ho an'ny tanindrazana zay enjakentan'ireo. Fa mba mila tonga saina zany ireo le olona manaratsy sy manakatao tsy manaratsy mampiady ireo mampiorovo ireo mba tokony mahijery ny tanindrazana amin'izay izy. Isan'ny latsibatra ny fampiadiana amin'ny tambazora serasera ihany koa ny olona Lalatina Rakotondrazafy saingy efa vita vaksiny amin'izany ny tena ny ranonambarany. Misaotra indrindra satria manohina izay manohina ny fo izay fanehoana firaisan-kina izay dia manamafy ihany koa fa maneho firaisan-kina ary mifanohana tanteraka amintsika rehetra mpitiavana ato amin'ny Antenimierandolona. Tsika moa Monsieur le Président efa hatrany gouvernement tratrany io ka tsy dia mampiotsina loatra antsika intsony ilay mety hoe terrorisme moral fa ilay lainga sy tsao kosa nefa iveriko fa tsy maintsy vakiana-pantsila na denonsena ao anatiny izay hoe stratégie de division na politika fampisaratsarana ataon'izy ireo izay no filazana hoe tsy noraisinao tanana sady tsy navelonao nakasary miaraka taminareo olona mariako fa tsy teto tamin'ny fotoana io zavatra faran'izay mora marinina kely fa tany fianao rivobe misy sary mivoaka misy lahatsoratra ny gazety misy amin'ny tambazotra tsy nanatrika ny lanonana fanokafana ny fivoriana ka ahoana moa ny akabosary araka aminareo nefa za tsy teto dia avadika hoe tsy noraisinao tanana sady tsy navelonao nakasary tamin'ny sénateur Guilmar ahitsiko zay satria marina fa
tsy atao aminay atao amin'ny antenirandolona misy fisaratsarana sady tsy misy katsikajina ambadika politika ka dia mahazo matoky sika rehetra ary mialatsiny amin'ny mpanohitra izay omena fahasopana tenana fa tsy avy aty amintsika loatra izany nandairana izany stratégie de division izany. Manao antso amin'ny mpampiasa tambazotra serasera ny filohan'ny antenimiran-dolona mba nahadiady ny vaovao avoaka fa tsy faly manaratsy olona fotsiny. Vao manodidina an'izay ihany ny ova nanomboka androany ny fandaharam-potoana eny amin'ny anteny miran-dolona noho ny fahatongavana ny fandaharam-potoana avy amin'ny anteny miram-pirenena. Tolo-dalàna miisa 3 no lanina ny alarobia 4 jona mandritra ny fivoriana iarahany olona rehetra. Izany ny tolo-dalàna naroso ny solombavam-bahoaka ny varasonina mikasika lalana mifehy ny fanamboarana sy ny famarotana toaka gasy ny alakamisy 12 jona indray no andaniana mandritra ny fivoriana iarahany rehetra ny tolo-dalàna miisa 3 avy amin'ny filohan'ny anteny miran-dolona ny jeneraly Ravalomanana Richard sy ny loholona Rakototra Zafy Lalatina mety mbola iova ny fandaharam-potoana miankina amin'ny fandaniana ny lalàna eny amin'ny anteny miram-pirenena. Zorabalojona Ismail Andrianjafy ny anatrany no mitarantsika ny andin'izay. Tsy maintsy miandry ny fandaniana ireo tolo-dalàna eny amin'ny anteny miram-pirenena ny olona vao afaka mandray fanapahan-kevitra na dia nisy aza ny tolo-dalàna roson'izy ireo. Isan'ny tolo-dalàna olanina iarahana amin'ny olona rehetra ny tolo-dalàna mifehy ny fanamboarana sy ny fivarotana toaka gasy izay olaniny ny solombavam-bahoaka raha ampitso alarobia eny amin'ny anteny miram-pirenena. Ny alarobia 4 jona kosa izao no lanina amin'ny alalan'ny olona rehetra ity tolo-dalàna ity eny amin'ny anteny miran-dolona. Natoka ny talata 3 jona no odiniana mandritra ny asambomera ny tolo-dalàna ifehy ny fanamboarana sy ny fivarotana ny toaka gasy natolotry ny solombavam-bahoaka Livarasona. Ny alakamisy 12 ny volana jona 2020 kosa no andaniana mandritra ny fivoriana iarahan'ny olona rehetra. Ny fivoriana azo otrehany be sy maro tolo-dalàna 3 naroso ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Ny jeneraly Ravalomanana Richard sy ny tolo-dalàna naroso ny olona Latina Rakototra Zafy mety mbola hisy fiovana ny fandaharam-potoana eny amin'ny anteny miram-pirenena raha vao misy ny lalàna lany eny amin'ny anteny miran-dolona. Izoma 4 Jolay 2020 kosa ny farana ny fivoriana aram-potoana voalohany eny amin'ny anteny miran-dolona araka ty fandaharam-potoana no laniny olona rehetra androany ity. Ansika ato anatin'ny fampahalalam-baovao efa misy hatrany ny fihaonana eo amin'ireo ministera sy ambaratonga samihafa anomanana ny fihaonana tampon'ny SADC ny volana aogositra ho avy izao hoentitra ny fisafidianana ireo hotely handray ireo vahiny ary mila manaraka ny fenitra takiana eo amin'ny iraisam-pirenena izany raha ny fanazavana hatrany. Sibelandry Manzava no mitaitra antsika ny andidin'izay. Ao anatin'ny fanomanana ny fihaonan'ny lehiben'ny fanjakana sy ny governemanta ao amin'ny SADC andiany 570 izay andray izany Madagasikara amin'ny volana aogositra 2024 dia nisy ny fihaonana ny rahany Madame Viviane Dewa, ministra ny fizahantany sy ny asa tanana, sy Madame Rafaravavy Tafikarasata, ministra ny rarambahiny tamin'ny alatsinainy 10 Mey tao Anosy niaraka tamin'ny solitena ny toeram-pandraisana vahiny sy hotely. Ny dikevitra ny momba ny fandarana asa sy ny fandraisan'olona izay tokony hametrahana laharam-pahamehana ho an'ny fanjakana. Ny tanjona dia ny entohana fandraisana mendrika ka hoentitra ny fepetra ho takiana amin'izany. Nisy fivoriana nataonay tao miaraka amin'ny ministera ny rarambahiny tamin'ny herinandro lasa teo izay nanaovana fantana ho an'ny hôtel maromaro eto Antananarivo amin'ny fandraisana an'izay vahiny izay. Entitra ny ministera ny fizahantany sy ny asa tanana amin'ireo fandraisana an'ireo vahiny ireo na amin'ny resaka ara-pahadiovana izany na amin'ny resaka ny kalitao ny toerana fandraisam-bahiny. Tsy maintsy manenjika ny fenitra iraisam-pirenena isika mba ho matianina ary ny ministera dia manohana mandrakariva ny atratrarantsika an'izany tanjona izany. Zava-dehibe amin'ny fanatanterahana sy ny fahombiazana amin'ity fihaonana ity ary ho fampisehoana ny fahaiza-manao malagasy amin'ny resaka fandraisana ny fiara-miasa akaiky eo amin'ireo mpisehatra ara-panjakana sy tsy miankina. Hoalaitsika ny resabe. Ny pejy Dinosika Esipasy mampafantatra mangalatra tongolo poaro izy mivady reto ary nahiditra ponjavonja maikiny an-tanimora araka ny fampitam-baovao androany. Mandripaka famboleny olona any Anjeva sy ny manodidina any ny tena kajin'izy mivady. Mbola misy namany iray karohin'ny Gendarmerie. Ny pejy News Madame mampafantatra zazavavy entona no bataina teo am-pandrinana
ary naolana tanaty ala. Zazavavy kely voaeniny taona no nisy mibata avy teo am-pandriana tao an-tranony ka naolana tao anaty ala. Trangany seho tetsy avaratra tany mora ny alan'ny alahady teo. Nisy olon-dratsy tafiditra tao an-tranony ary mibata azy ka netany tao anaty ala tsy lavitra ny tanàna ka naolana. Taitra le reniny avy niantsena rehefa tsy nahita ilay zaza ka nampilaza amin'ny manodidina ary nataony fikarohana. Hita tao anaty ala ilay zaza. Naratra ny masony ary nahitana rano ny patalohany no sady tsy tonga saina ilay zazakely rehefa hitan'ny fokon'olona. Mitoro ny fianakaviana ary mitondro fikarohan'ilay navandozy. Ny pejy Dinosy Kispas mampafantatra lehilahy iray saika angalatra kisoa mifampitora-bato tamin'ny fokon'olona ny alin'ny talatifo alarobia lasa teo tany Kianjanakanga, komunina Mandrosoasy na Ambohibary, distrikana Tsirabe faharoa. Vomafy ka maty ny tenany. Voalaza fa efa malaza ratsy amin'ny alatrombo sy vakitrano izy io. Avy any amin'ny komunina Ambatotsipihina, Antany Fotsiany. Ny pejy Mirady mampafantatra. Fantatra izany izao fa mety Lamine Yamal no hitondra ny laharana 7 ao amin'ny FC Barcelona, izay laharana noentin'ny Lionel Messi. Raha toka i Bobby izay hamafa ny tantaran'i Messi no hitondra ny laharan'i Eden Hazard ao amin'ny Real de Madrid. Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana maro ireo sekoly ambony miankina amin'ny fanjakana no tsy mandeha araka ny tokony ho izy ka anaira ny tompona andraikitra hoy ny filohan'ny olavitra ny infirmiera eto Madagasikara na ny Konimy. Any amin'ny faritra no tena ahitana ireo sekoly ambony miankina amin'ny fanjakana tsy mandeha araka ny tokony ho izy ireo raha ny nambaran'ny filohan'ny Konimy. Misy amin'izy ireo no mampandovola ho an'ireo ankizy anao fianarana asa izay tsy araka ny lalàna. Misy amin'izy ireo ihany koa no mamoaka laza adina mialoha ny fotoana ary mivarotra izany amin'ireo mpianatra hoy ny filohan'ny Konimy miantso ny fanjakana Foibe hanamafy ny fanaraha-maso azy ireo ny filohan'ny Konimy. Mikarandrem-bola azy ao amin'ny sariny Arfitira Kotimanalina. Tsy ny any amin'ny sehatra tsy miankina ihany no ahitana ireo sekoly ambony mpanofana paramedy tsy ara-dalàna fa maro amin'ireo miankina amin'ny fanjakana ihany koa no tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny filohan'ny olavitry ny infirmiera eto Madagasikara na ny Konimy. Amin'ny alalan'ny fidinana ifotony tanterahan'ny Konimy no ahitana ireo sekoly ireo raha ny fanazavahany. Any amin'ny faritra ny tena ahitana azy ireo hoatran'ny filohan'ny Konimy. Misy amin'izy ireo no mampandovy vola ho an'ireo ankizy hanao stage izay tsy araka ny lalàna hoy ny fanazavahany. Misy amin'izy ireo ihany koa no mamoaka laza adina meloan'ny fotoana ary mivarotra izany amin'ireo mpianatra hoatran'ny filohan'ny Konimy. Miantso ny fanjakana hijery akaiky ireo tsy fanarahan-dalana ireo ny filohan'ny Konimy. Tompona ndraika tsy tokony izany hoe foitina size zany fivarotana size amina mpianatra manala baraka zany ary manimba ny corona zavatra satria olona tsy tokony olona tokony manam-pahaizana tsy tokony hivoaka zany dia olona tokony manantraikefa sy manana diplôme ara-dalàna fa tsy zany fivarotana dossier size sy ny tarany zany toerana hatramin'ny farany zany ary miantso ny tompona ndraikitra mba hanao fanadihadiana ary andray fepetra eny zany mikasika zay olona manao zay zavatra zay. Tafiditra hatrany ao anatin'ny famerenakasina ny corps paramedy io fangatan'ny filohan'ny Konimy hanafoana ny endrika tsy fanarahan-dalàna rehetra io hoy ny fanazavahany. Isaona ny fanjakana zany amin'ny politika petrany le fampianarana manatina vahoaka nefa zany tsy tokony harotina tompona ndraikitra any amin'ny faritra sasany satria tena tsy manaraka ny tokony ho izy ny zava-misy amin'ny université ireo indrindra fa le any amin'ny faritra sasany tena tsy manaraka tokony ho izy. Misy faritra ray zao efa mpianatra université mpanjakana ve dia mpianatra angalana vola stage mihoatra koa ny isany misy 500 mpianatra anatina salle de classe zavatra be da be ohatrany miantso ny ministre enseignement supérieur zany mba hijery sanaramaso reny raha reny. Fa vita androany teny amin'ny cité de culture Antaninarenina ny fanaovan-tsony eo amin'ireo mpiara-miasa ao anatin'ny salon de l'UTM izay ho tanterana 20 Jona ho avy izao eny amin'ny CCI Ivato ho amin'ity taona ity tanjona ao anatin'ity fiara-miasa ity ny fanamafisana ny fampiroboroboana ny fizantany eto Madagasikara. Plot plus.
Efa andiany faraka amby folo ny salon ITM izao ary tsy mitsaritry ny manatsara sy manasoa fomba fiasa hatrany ireo mpikarakara azy. Andiany faraka amby folo izy ity ny ampiavaka azy dia miova ny invité d'honneur amin'ity izay rahantsika amin'ny Marocaine dia maro ihany koa ny stand izay nanatombo raha ny ohatra tamin'ny taona lasa napetraka tamin'ity taona ity. Safidiana mihitsy Maroc tamin'ity taona ity. Voalohany misy fifandraisana manokana ara-tantara Madagasikara sy Maroc. Faharoa manarak'izay Maroc zany anisan'ny ao anatin'ny 3 premiers amin'ny destination touristique aty Afrique dia manana traikefa tokoa izy amin'ny resaka fizahantany dia ngamba rariny sy hitsiny raha ohatra ka natsoina ry zareo ho invité d'honneur. Fa ny tena mampiavaka azy ao anatin'ny monde ny digitalisation tsika izao mahakasika ny ITM rehetrarehetra zany dia efa afaka alefa en ligne daholo amin'izao fotoana izao. Izana asongadina hatrany ireo mpanao asa tanana ary ho hatsaraina hatrany ihany koa ny fomba fiasan'izy ireo. Izana ny ampisongadinana ireo mpanao asa tanana malagasy ary misy ihany koa ny fametrahana ny hoe professionnalisation ro artisan malagasy ireo izay hitantsika fa efa mipetraka amin'ny ambaratonga misy azy tsirairay avy ary ho hitantsika zany amin'ny salon ITM io fampiratiana izay ataon'izy ireo. Efa antaonany maro no nikarakarana ny salon ITM. Betsaka tokoa ny traikefa azon'ireo mpikarakara mahakasika ny fikarakarana azy. Tena efa matianina mpikarakara rehetrarehetra ao anatiny. Ministera zany ministère de tutelle manohana izy ara-panjakana, manohana ihany koa izy eo amin'ny lafiny arabola sy ny logistique ary manetana ireo sponsor rehetra izay afaka manampy ny ONTM. Mpiara-miombona antoka maro no mandray anjara amin'ny fanohanana ny salon ITM 2024 mba hampiroboroboana ny fizahantany sy ny asa tanana malagasy. Hitantsika izao zany apoliny ireo mpanohana ny ITM zany dia midika fa anisan'ny événement ngeza indrindra aty amin'ny Océan Indien ny ITM ary mitana ny laharana lohandohany zany aty amin'ny ranomasimbe indiana jerevantsika anisan'ny salon matanjaka indrindra izy. Ho tanterahana ny 12, 13, 14 ary ny 15 ny volana Jona ho avy izao ny salon ITM eny amin'ny CCI Vato. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany antoka ahafahana mampandroso ny fizahantany ny fananana toeram-panofanana manaraka ny fenitra-kina indrindra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoy ny ministry ny fizahantany sy nandritra lanonana fametrahana ny vato fototra amin'ny asa fanamboarana ny fitoerana fampiofanana momba ny fizahantany sy ny fandraisam-bahiny INTH. Ahatra 12 volana ny asa fanamboarana ny toeram-panofanana ny INTH izay natao mba hamolavolana tsara ireo mpisehatra ny AFD no manome ny famatsim-bola ary tanjona amin'izany ny fanatsarana trany ny kalitaon'ny fampiofanana eto Madagasikara mba hamalina ny tolotra eo amin'ny resaka fizahantany sy ny fandraisam-bahiny. Sibilandry Mazava sy Omega Ranevzona. Mbola manofa efitrano amin'izao ny INTH rehefa misy ny filana amin'ny fampianarana. Manodidina ny 10 euro fa nam'izao kanefa ilaina trano ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampifanana ho ny ministry ny fizahantany mba hamalina ny tolotra eo amin'ny sehatra ny fizahantany sy ny fandraisam-bahiny maneran-tany ho ny ministry ny fizahantany. Nanatanjona antsika amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany eto Madagasikara mba hatratrarantsika an'izany tanjona zany dia mila ihany koa tsika olombelona manana traikefa amin'ny sehatra ny fizahantany ka mba hatratrarantsika an'izany tonga lafitra na ny excellence dia mila ihany koa ny toerana iasana mendrika an'izany anara-penitra amin'ny toetrandro ankehitriny. Ka izany indrindra no nataontsika eto isaorana moa zareo izay mpiara-mombona antoka nanome antsika izao. Isy noho izany ny fanamboarana ny ivitoerana mba hanatsarana trano ny kalitao ho ny masovony France famatsim-bola avy amin'ny AFD no ahafahana manatanteraka izany. L'île dispose de richesses absolument extraordinaires, qu'elles soient naturelles, qu'elles soient géologiques, qu'elles soient humaines. Et il est très important pour que Madagascar accueille demain de plus en plus de visiteurs, de plus en plus de touristes, que ces jeunes soient formés et répondent au métier de l'hôtellerie et du tourisme. La deuxième chose, c'est l'employabilité de la jeunesse malgache. C'est extrêmement important pour arriver sur le marché de l'emploi, pour être compétitif à la fois dans le sud-ouest de l'océan Indien, dans le milieu de l'Afrique australe. C'est très important que les jeunes malgaches disposent des meilleures conditions de formation
ici même à Madagascar. Et puis troisièmement, voici une nouvelle preuve du partenariat bilatéral entre Madagascar et la France. Tout ceci est un travail collectif. Je salue évidemment le travail du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, l'INTH, l'ONTM, qui sont des structures dans lesquelles nous avons pleinement confiance, tout comme l'IECD, qui est un partenaire de longue date, et l'Agence française de développement. Je crois que c'est très important d'avoir des signes très concrets et très opérationnels de ce partenariat dont nous espérons, avec Madame la Ministre, pouvoir, après avoir posé la première pierre, que nous souhaitons pouvoir inaugurer d'ici un an. Aritra 5 volana noho izany ny fanamboarana ny toeram-panofanana ny INTH. Omalona natanterahana lanonana fametrahana ny vaty fototra amin'ny asa fanamboarana anivy toerana fampifanana momba ny fizahantany sy ny fandraisam-bahiny INTH. Fa manana finiavana androsy Madagasikara ary manana avo rano nambarana ireo evoanivo ny fivondrona ny firenena mikambana ho an'ny fampandrosoana industrialina ny ONUDI ny fampiroboroboana industria no andro fototra ahafahana manohana ny Madagasikara rano nambarana izy ireo nanamafy ny fiara-miasa ny gouvernemanta malagasy sy ny ONUDI amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny industria maharitra Eliza Hermanina sy Eric Manao laharam-pahamena ny fanodinana ireo vokatra ilain'ny mponina amin'ny andavanandro eto Madagasikara. Ny Filoandry Rajoelina manona ny politika ankapobeny fanjakana mahakasika ny fampiroboroboana ny indostria ny fivondronana ny firenena mikambana ho an'ny fampandrosoana ny indostria na ny ONUDI ho fampandrosoana maharitra ny indostria eto Madagasikara. Ny famoronana asa sy fanohanana ny tanora indrindra eo amin'ny lafiny angovo azovozina no tena sany ny ONUDI raha ny fanazavana manana finiavana androso Madagasikara ary manana enti-manana avo ka andraikitry ny ONUDI ny manoana ny Madagasikara amin'izany ezaka izany raha nambarana ny lefitry ny tale général ny ONUDI. Madagascar a eu une grande ambition de développement et l'industrialisation est un des piliers stratégiques. Pour nous, c'est un devoir en tant qu'organisation des Nations Unies pour le développement industriel d'être là pour soutenir les efforts de Madagascar, à l'accompagner à mettre en œuvre ses priorités. Diplomasia ara-toekareny miainy tombontsoan'ny vahoaka malagasy no voziny gouvernemanta raha nambara ministry ny raharaham-bahiny manamarika ny 70 taona eo amin'ny fiara-miasan'ny Madagasikara sy ny ONUDI ny fifanarana no siniavana androany izay andrafitra ny rindran-damin'ny asa eo amin'ny rontonta. Fantatsika tsara fa andry faharoa ao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana ny fampiroboroboana ny industria ary Andriamatoa Filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina dia nametraka ho laharam-pahamehana ny fampiodinana eto Madagasikara ihany ireo vokatra izay ilain'ny mponina izany. Vokatra izay ilaina andavanandro sy ny vokatra izay ho ahondrantsika ihany koa. Zava-dehibe noho izany izao fotoana izao satria dia manamarika ny fahavonona ny ONUDI sy ireo mpiara-miombonantoka samihafa miaraka amin'ny Madagasikara anohana ny politika mpanjakana. Fa tsy mahatosika ny vahoaka malagasy intsony ny vokatra miakatra noho ny tsy fahampiany tantsorika sy fahaiza-manao eny amin'ireo tantsaha tsy ampirahateo ny paikady mitodika amin'ny tantsaha sy ny famokarana eto Madagasikara ho fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra sy ho fanitarana ny fahaiza-manao n'ireo tantsaha ny hetsika tsenabe fivoarana andiany faharoa ny 4 ka hatramin'ny 5 Mey 2024 ao amin'ny Akataza Immersy atosika fanazavana. Mahery ny 5 isanjaton'ny malagasy no tantsaha imivelona amin'ny fiampina fambolena asa tanana Artsono. Noho ny tsy fampiny ny fahaiza-manao nefa dia tsy mahafeno ny filana eto an-toerana akory ny vokatry ny tantsaha isan-taona. Tsy ampy ihany koa ny paikady anohanana ireo tantsaha sy ny famokarana eto Madagasikara hoy izy ireo. Tsapateny izahay hoe be dia be ny zavatra tokony atao hoe te-haneviny tontolo ambanivohitra dia niezaka izahay ao anatin'izany ny fijerena lalam-barotra efa resahantsika foana hoe isany anankiray tena mampijaly ny tontolo ambanivohitra dia mifanalavitra loatra ilay mpandray vokatra sy mpamokatra ary ilay mpamokatra ny akora izay mety ho ilain'ny mpamokatra ihany koa ao anatin'izay ka lasa miteraka falafosan'ny intrant agricole rehetrarehetra any amin'ny tontolo ambanivohitra lavitra any dia eo ihany koa ny hoe lasa miteraka fahamorana ny vidim-bokatra any amin'ny tontolo ambanivohitra any satria fantatritsika fa ny fiainan'ny tantsaha any amin'ny tontolo ambanivohitra dia mitovy daholo miara-mamboly vary zareo dia miara-mamokatra
miala amin'ny vary dia miara mamboly voly avitra aloha dia miara mamokatra lalàna an-tsena nefa efa fantatsika fa rehefa mitobaka ny eny an-tsena midina amin'ny vidim-bokatra iny zany le resaka hoe ny tolotra sy ny tanady izy tsika rehefa mitobaka ny eny an-tsena dia mena vokatra izay isaky ny varotra le tanjaha mora foana amin'ny vidiny ho tantony tsenabe fivoarana araka izany ny antarany lalam-barotra fampifandraisana mivantana ny rehetra misehatra ao anatin'ny fambolena fiompiana sy fampivoarana ny tontolo ambanivohitra isy ihany koa ny fampisarana traikefa ady hevitra mivantana mandritra ny tsenabe fivoarana ankoatran'izay ny fialana voly ho an'ny rehetra mandritra ny tsenabe. Fa ao anatin'ny fikarakarana tanteraka ny fifanana kingaso ny ekipa ny TV Plus Madagascar sy ny iProject ny Kazy University fandarana izay arahina tsy ho ela eto amin'ny fahitalavitra TV Plus Madagascar ary atomboka ny alahady 12 ny volana jona ho avy izao izany hiasamandrema efa tolotra mihaja no mitatry ny andindiny izay. Kingaso, la compétition éducative qui repousse les limites du savoir. Ny Kingaso araka ny fahitantsika isan'andro amin'ny TV Plus ao compétition éducative izay natokana ho an'ny ankizy catégorie anankiroa U18 sy U14. Mampiavaka ny Kingaso amin'ity 3e édition ity dia ny fiarahanay miasa miaraka amin'ny TV Plus Madagascar iProject sy TV Plus Madagascar zany izay tena misongadina be izay fiarah-miasa izay satria mivelatra kokoa zany amin'ity 3e édition ity amin'ny olona any amin'ny faritra rehetra izay efa tena efa maro dia maro mihitsy no nanoratra anaranao. Mbola misokatra izao ny fisoratana anarana alefaso foana ny inscription anareo dia ny faran'ny fisoratana anarana amin'ny 9 jona no mikatona ny fisoratana anarana fa etaniko foana zany alefaso foana satria limité ihany koa le place ka raha ohatra ka feno alohan'ny 9 jona dia mety tsy afaka handray intsony fa tonga dia alefaso dia n'izao ny fisoratana anarana dia entanina koa zany anaraka ny pejy high level sy high project Kazy University ary TV Plus Madagascar fa ao amin'ireo nivoaka ny vaovao rehetra ny numéro matricule sy ny lera sy ny rehetrarehetra. Amin'ny 12 jona ny première phase éliminatoire moa zany no fiantsonay anazy amin'io no voalohany andro alahady io ny tapa maraina ho an'ny U18 ny U18 zany azavaiko foana ho an'ny 12 taona no midina ny tapany hariva ho an'ny U14 na ny 14 taona no midina ny toerana eny Ankatso aty Antananarivo na ny avy any amin'ny faritra zany dia miakatra aty Antananarivo amin'io andro io dia no entina zany mitondra rano dia mitondra stylo mitondra penina dia pièce d'identité afaka carte d'identité scolaire carnet de correspondance karapanondro an'izay efa 12 taona carte d'étudiant an'izay efa étudiant. Kingaso, la compétition éducative qui repousse les limites du savoir. Manasantsika kosa izao anaraka ireo vaovao tapatapany. Mbola manjaka ny tsy fitovian-jo amin'ny lahy sy vavy any Tsimotsinanana. 570 isanjato ny vehivavy aty Tsimotsinanana dia mitsoka andaharana an-tsekoly noho ny fanambadiana aloloatra na antery ataony ray aman-dreny. Voalohany aloha aminay agny sy mandova ny viavy. Visy ray aman-dreny magnano an'izany fizaram-pananana zany. Na ataosika hoe nametraka ny ray aman-dreny dia ny ray tampo ny anadà ny iendrila na hoe ny anadà ny reny sy ny sisa mbola mandidy hoe sy mandova. Na fomba fipetrahana ao amin'ny trano dia manana ny plasiny ny vehivavy. Besaka any aminay any no ampanambadiana alohan'ny fotoana. Besaka ny tanora viavy misoka andaharana. Noho izany dia izareo anefa manao terabitro fanabeazanay zana sisa any aminay mihitsy. Ankoatran'izany ireo tanora izay misoka andaharana zany hoe rehefa tonga ny fampandehanana azy ireo mandeha manambady na dia sitrapony na sy sitrapony fomba izay sy mbola afaka any aminay any zany. 10 taona aminay any dia efa manambady. Ijoro ny fikambanana vehivavy aty Tsimotsinanana hanome fiofanana ireo vehivavy any an-toerana. Isy nietsika taon'izy ireo 14 Mey izao tadiavam-bola ahafahana midina ifotony any amin'ny faritra voakasika. Mirongatra indray ny Andiambalalana amin'ny faritra Tsimonnosy amin'izao 17 ireo faritra ahitana Andiambalala nanaovana minitry ny fambolena sy fiompiana fitsirina
tamin'ny alalan'ny Angidiby, ny faritra Menabe, Betroka, Amboasary Atsimo, manamorona ny plateau Mahafaly dia saika ahitana andiam-balala avokoa ny minitra fambolena sy fiompiana mihitsy moa no nanao ny fidinana ifotony. Hitantsika fa aty atsimo misy ny firongatry ny valala. Mandritry ny an'izany firongatry valala zany nefa ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny FVM izay miara-miasa akaiky amin'ny FAO dia efa nandray an-tanana amin'izany ady amin'ny valala izany. Taorianany ny filakevitry ny ministra natao taty Toliara reny amin'ny fanamafisana an'izay ady atao amin'ny valala izay satria fatatsika fa ny reny valala reny ary indrindrandrindra fa ny atao hoe locusta migratoria sy ny nomadacris dia tena mpanimba voly. Dia mifanohatra zany amin'ny vina izay napetraka Andriamatoa Filohan'ny Repoblika Madagasikara ka nanome baiko ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana moa zany ny Andriamatoa Filohan'ny Repoblika ny amin'ny fanamafisana ny ady atao amin'ny valala ka izay moa anisany natonga ny tenanay nidina ty fotony. Tsy nitsangamenatra fa nitondra avy ny voninahitry Mananjary sy ny faritra Vadivavy ny solotenan'ny Mananjary nandritra ny fananana nasionalin'ny baolina kitra sokajy vehivavy latsaky ny 17 taona izay nitanterana tao Fianarantsoa. Teo amin'ny larina fahatelo no nisy azy ireo izay nisan'ny dingana tsara indrindra vitan'ny solotenan'ny Mananjary atao anatin'ny fananana nasionaly tahaka izao. Ho fankasitrahana azy ireo dia niraisin'ny bentananan'ny Mananjary ambony vohitra tao amin'ny efitrano malalaky ny commune izy ireo omaly. Nisy ihany koa ity baolina kitra nanolotra lela voly sy fitaovana ho azy ireo. Misaotra anareo koa izay sy nangala baraka ny Vadivavy eto amin'ny chef-lieu de région zao atao commune ny mandray anareo. Hitantsika fa tamin'ny heritaona tamin'ny sany fahatelo Madagasikara nisy enaina namotrikotra ka eto dia mampisika anareo ary misaotra anareo. Misy 300 000 ariary omeny CTGG Toerantsika tao anatin'ny fampalalam-baovao vita omaly ny fisoratana anarana ho an'ireo tanora izay andray anjara ao amin'ilay fifananana All for Good andiany faharoa itsika tohana ny Iasy Madagasikara fifananana izay manome sehatra ny oronan-tsary fohy na ny court-métrage ary mampiasa ny intelligence artificielle ireo tanora mandray anjara ao anatiny izany fietran-dremananjara mitatry ny antindina. Misy 20 ireo tanora sy ankizy nandray anjara ao anatin'ny fifananana All for Good ka nanomboka androany nondroso tamin'ny fisafidianana ny top video na ny court-métrage izay nalefan'ireo tanora ny mpitsara fa tsy ivona moa dia nasaina nampiasaina ny intelligence artificielle ireo tanora ireo tao anatin'izany tamin'ny lohahevitra hoe good tech, bad tech na hoe sur le bon et mauvais usage de la tech everyday. Manomboka amin'ny ankizy 20 taona ka hatramin'ny 20 taona moa no afaka mandray anjara amin'ity fifananana ity. Tanjona ao anatin'ny fifananana ny fanampiana ny tanora malagasy ahifehy ny fampiasana ny IA na ny intelligence artificielle amin'ny fomba miabo. Eo anatin'izay zany satria mandroso be ilay izy dia nanana fikasana ny association For Good For Good izay hoe ndao kadrena ny ankizy ampianarina ny ankizy ampiasa an'izany boosta izany tsy sanatry izany asolony be tsy sanatry izany asolony hoe fisainana na hoe pensena ohatran'izany fa utile izy boost karaha misy notice boosta ndao ampianarina ny tanora ndao ampianarina ny ankizy ampiasa an'izany boosta izany. Eo anatin'izany namokarina nyity hetsika ity hoe festival For Good izay concours na film court sy jeu vidéo kely izay afaka vokarina ankizy 13 ans 12 ans hatramin'ny 25 ans dia mamokatra film kely izy vita tanteraka amin'ny alalan'ny AI. Amin'ny 2020 ny volana Mey izao kosa no amoahana ny fitsarana fomba ofisialy ianaran'ireo tanora izay solitena Madagasikara ny ivelany ny fifananana iraisam-pirenena. Manohana tanteraka izao fifananana izao moa ny Iasy Madagasikara no ity fifananana ity mampivoatra any ny tontolon'ny teknôlôjia.
Nitodika ny Everest isika anatin'ity fanadiadiana manaraka ity mbola manantena ny ho tonga eny an-tampon'ny Everest ary naofaofa ny saina malagasy sy Rajboka teratany malagasy hiakatra voalohany di an'izany tendro malaza izany voatery ny verindalina koa sy Raisa Zizozara rainy noho ny antony ara-pahasalamana ho an'ny Raisa dia 50 metatra sisa no tsy nahatongavany izao voatery ny verindalana izao nampalahelo ihany koa fa nisy telo no namoy ainy teo ampiakarana ny Everest ny aliny 70 Mey Abraham Razafy mitatra antsika ny andidin'izay. Mbola anatin'ny fanampitateraka i Rajboka eo am-pianina ny tendron'ny Everest voatery amin'ny verindalana kosa ny rahalahiny Raisa Boka sy ny rainy Zozara Boka. Zozara Boka rainy izy mirahalany voatery nijanona voalohany tany amin'ny topiomanana voalohany tratran'ny otrika aretina ary nivadika olana ara-pisefoana rehefa niakatra ambony kokoa. Raisa Boka nitafakatra lavitra indrindra 50 metatra ny tsy nahatongavany teo amin'ny tendro eo amin'ny sera tsoina hoe Reusseau Hilary saingy ny aliny 70 Mey dia nangatsika be loatra tsy afaka nietsika be koa ihany ireo mpianiko ka nisy telo maty ny atsika sy ny tsy fampindrivotra voatery nidina hainga ny Raisa sy ny ekipany naratra mafy teo amin'ny tongony ary raha mbola niandry dia mety ho tapaka ny ratsa-tongony tsy navela ny mpitsabona no intsony Raj Alexandre Boka sisa nitavela eny amboniny. 8400-8600 mètres. Il restait 1 heure normalement, mais parce qu'il y avait beaucoup de gens, ça nous aurait pris 4 heures, 4 heures et demie. Il vaut mieux ne pas risquer le frostbite. Je ne savais pas que je l'avais, mais je pensais qu'il y avait une possibilité. Il y avait Louis qui avait froid aux mains, et Sherpa qui avaient très froid parce qu'ils ne bougeaient pas du tout. Et on avait peur qu'il n'y avait pas assez d'oxygène aussi pour les Sherpas. Du coup, on s'est dit, on va le faire demain. Et du coup, on est rentré à Camp 4 et j'ai enlevé mes chaussures. Et j'ai montré au guide que, en fait, oui, j'avais un peu de frostbite et il a dit que non, je ne pouvais pas continuer parce que c'était trop risqué. Ouais, si j'aurais continué, j'aurais passé 2-3 heures. C'est sûr que j'aurais perdu les 2 orteils. Il y a 3 personnes qui sont mortes. 3 personnes qui sont mortes carrément. Car l'Everest, le rêve ne s'arrête pas. Parce que dans la tête, on y est. Et comme disait Churchill, le succès c'est quoi? C'est d'aller de défaite en défaite avec optimisme. Tsy faran'izao dingana fotsiny raha tsy amin'ny toetoana ity dia amin'ny manaraka tsy tapitra ny nofinofo izy mianaka. Horahantsika izao ny voambolana. Androany dia ny voambolana hoe gaboraraka indray no voambolana fantarina ny dikany. Iray lasitra aminy hoe goragora ny hevitry ny voambolana hoe gaboraraka dia ento milaza zavatra votsavotsa na asa vita tsisy fitandremana sy tsy firarahina na koa hoe totono sady sy voahevitra. Amin'ny teny frantsay ny andikana azy dia hoe irréfléchi na hoe maladroit. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra rehefa amin'ny teny malagasy. Atao anatin'ity fizaiteny manaraka ity, mila patsahivina amin'ireo mpampiasa lalana indray ny lalan'ny fifamoivoizana fa tsy kiaritra ho gaboraraka izy tato ato ka matetika dia vokatry ny tsy fitandremana no mahatonga ny lozam-pifamoivoizana. Hitantsika ihany koa io voambolana io ohatra atao anatin'ity fizaiteny manaraka ity, mila entitra mandrakariva ny ray aman-dreny sy ny mpanabe amin'ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora fa raha tsy izany dia gaboraraka ny filazana azy ireo. Rehefa haintsika ary ny dikany teny hoe gaboraraka dia azontsika ampiasaina amin'ny andavanandro zany rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana ny mafy azy. TV Plus Madagascar. Dao hijery ny eo ara hoe Orange eo anilanao nolotra ao anao. Moteur, action. Stop. Manona président. Salamat. Salama tsara président. Tena mialatsiny aho tonga ty aminao fa tena laoko tonga dia mamata anato mihitsy. Naniraka olona teto a aka résidence satria za tsy afaka amin'le miasa. Dia tonga teto a le olona mentohanay zao ny rako olon-dehibe zao. Zao veranga ty. Io. Tonga dia mipotra ny alatra taon'le sekreteranao miasa ato reto taona izy naka le résidence. Zao ve dia mba rariny ve zao président? 9,000 be zao. Nanomboka taiza teto Madagasikara ny 9,000 maka résidence. Sao dia mba tsy rariny kosa e. Eny ary mazoterina aloha anao. Tena za tena entiko mihitsy amty tsy mety mihitsy président. 9,000 zahay
zay madinika foana ny angalanareo vola ohatran'izao ary mino afa tsy fantatrao akory zavatra eo a fa zareo atao amin'ny secrétaire atao ambadika ato isaky mame résidence de bako tianao nge 9,000 ohatrina maka résidence arivo ariary de 9,000 zao mipotra tonga de mipotra ny alatra raha tsy misy olo ohatranay ohatr'izao zany tezitra tonga mitaraina ty aminao ohatran'izao a tsy tsikaritry reny fa reny mety misy efa ataon'io secrétaire anareo ohatran'za foana zany le zavatra mazaho toeranareo aloha de hoazavaiko aminao makasy nasepitra mihitsy a mazaho toerana anao de mitony anao milamina tsara ahoana moa ny ampitony am'za président ka 9,000 be zao arivo ariary ny tokony aloha de 9,000 eny alainao amin'ny résidence anankiray io ange afaka hoe raha ohatra tsisy le vola de afaka miteny fotsiny hoe mba meo vola meo fanapiny e de mameny zay fa tsy amin'ny alatra ohatran'izao le izy ary za zaka tonga de hiantso bianko mihitsy amin'io zavatra io zao mihitsy le kolokolo zao le tsy mampandrosan'le tanànatsika zafady ary zafady fa milamina aloha anao de mitony tena za tena sepitra be ny certificat de résidence eto amin'ny fokotany arivo ariary ny vidin'ny résidence zay foana moa fa io ohatrin'io 9,000 de azavaiko kely aminao ato anatin'ity carnet ty zao za misava ny carnet anao a tsy naloha adidy roa taona ianao didiny adidy ny fiarahamonina isa taona misy zany misy an'izany eto amin'ny fokotany ny adidy isa taona 510 isa taona zay no adidy alohan'ny isa tokantrano de roa taona zany ianao zao hito tsy navolo adidy de normal ny secrétaire no manoratry anazy ao a maka ny adidy isa taona ka adidy zany nge afaka aloha eny foana fa ty nge résidence ilaina maika be ve ry président de manina koa raha ny teny hoe adidy le izy fa io tsy mba tsy voaloha fotsiny le olona ny rahanao tokony nanazava tsara an'le izy sady efa nisy taratasy mazava nomenanao fa ny adidy tsy maintsy takina isa taona mba ho fampandehanan-draharaha ity fotony ao ny social ny fokotany misehatra misandrahaka amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana ihany koa za koa ohatrany tsy nahafantatra zany izay zavatra zay tsy maintsy aloha isa taona satria obligatoire zany amin'ny fokotany tsy mahazo résidence zany raha tsy voaloha le tsy mahazo résidence ianao raha ohatra tsy mandony adidy ny fiarahamonina satria hitanao ny fanatsarana anatiny ataon'ny fokotany a adidy ny manatsara an'ireny ny fanatsarana ivelany adidy ny manatsara an'ireny ary ny fanaovana tetikasa lalakely toy ny zay vitan'ny fokotany adidy zany anaovana an'ireny adidy zay voavina isa taona ato anatin'ny carnet anareo izay no ilaina amin'ireny zavatra ireny raha misy ihany koa ny asan'ireo filohamparitra eny amin'ny vakiparitra misy anao eny de reny atao hoe miasa tsitsapo raha misy ny olana makasika ny intervention toy ny fatapahan-jiro toy ny tolo miasa amin'ireny ny adidy zany hoe ny adidy io a tsy atao fivelomana eto amin'ny fokotany na hoe ny fokotany no mantitikely na maka spetsy anareo vahoaka fa azafaina tsara aminareo mponina fa ny adidy zay aloha eto amin'ny fokotany de hoentina fanatsarana ny fampandehanan-draharaha na ny matériel eto anatin'ny propokotany zay ve tena azafady président za koa ny tsy nahafantatra an'izany fa tsebesaka fa voray zay fa aloha ny adidy a de tonga de alova alohako roa taona manaraka mizahatra any mba ho misy fivoarana sy fampandrosona ny fokotantsika sotra président sotra vesaka tompoko mandram-peona ya tsara ny manadiady alohan'ny misy andoatra efa mara-potoana ny adidinao fa ny adidy tsy anonondratsy coupé dans la boîte zay ihany koa no metrahako ny veloma mandra-piresaka amintsika rehetra ny tokantrano gracia andresitoerina hitondra antsika ny songadina vaovao manodidina ny fampifanana ara-teknika no antsika ato anatin'ny songadina nyty alina ity mila ampifanarahana amin'ny filany tsenany asa ny fampiofanana omena amin'ny sehatra ny fampiofanana ara-teknika raha ny fanazavana mbola mitoetra olana mantsy ny tsy fandrifiny fampiofanana omena sy ireo tolotrasa misy amin'izao fotoana izao indrindra noho ny fivoarana maro lafy misy anamorana ny fijerena ny zava-misy eo amin'ny sehatra ny tolotra sy tinady eo amin'ny tsenany asa ho an'ny fampiofanana ara-teknika araka izany tafapetraka ny vovonana inserjeune toana ny OIF sy ahafahan'ny Madagasikara mifandray amin'ireo firenena anatin'ity vovonana eto Afrika ity mamidiny andriambolona sy Omega rany abizona no mitondra antsika izay songadina izay. Efa misy ny fitiliana ireo sy ampihofanana teny ilaina sy mifanaraka amin'ny filana ireo orinasa amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana efa nisy ny fanavaozana nentina tamin'ny rafim-piofanana
paikady iray namorana ny fijerena ny filàn'ireo orinasa nefa ny fametrahana ny vovonany sy ny serasera mivantana eo amin'ireo mpianatra ny mpiasa ary ny orinasa. Mbola anisan'ny olana eto Madagasikara mantsy io tsy fifanojony tolotra sy tinady amin'ny sehatry ny asa io. Ahafahansika manaraka bebe kokoa ny insertion de jeunes à l'emploi. Zany hoe fahafahana mampiditra ny tanora amin'ny sehatry ny asa. Ny nataonsika zany dia sy mianona fotsiny amin'ny fanofanana. Vita ny fanofanana, azo ny marim-pahaizana sy ny marim-piofanana dia ndeha indray zany ny tanora hiditra amin'ny sehatry ny asa amin'ny alalan'ity plateforme ity zany dia lasa mihasotra zay satria ao ny orinasa izay mitady mpiasa, mitady traikefa, eo ny mpiasa izay nahazo fanofanana, eo ihany koa ny établissement izay nanofana azy ireo, ho anefa nahazo fanofanana zany ka mifanozo amin'ny profil ny asa izay atolotra ao anatin'io plateforme io, mety ho azo ny asa. Azondreo mpianatra vao mavita fianarana araka izany mifandray mivantana sy mampafantatra ny momba azy ireo anatin'ity vovonana ity mba hifanenana amin'ireo orinasa mitady mpiasa mifanaraka masitsivana tadiaviny. Efa firenena maro eto Afrika no efa mampiasa ity vovonana ansergeny ity izay toana ny OIF na ny vondrondreo firenena amin'ny teny frantsay. Tetika sy izay fampiroboroboana ny fampiasana ny teknôlôjia eo amin'ny tsenan'ny asa raha ny fanazavana trany. Dia izay ihany koa ny etom-pamanana ny fampalam-baovao amin'ity alina ity. Magasikasika tanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.